Faly miarabantsika ny tokantrano manaraka ny fandarana zosy andraikitry ny olom-pirenena eto amin'ny fahitalavitry ny MBS ny tenako. Ny lohahevitra hoentina aminao androany dia mahakasika ireo tsirariny mianjady amin'ny mpiasa journalier na ireo mpiasa mikarama isan'andro ao anatin'ny orinasa iray. Efa 10 taona, 10 taona misy ariny mihoatra mahatratratra any amin'ny 20 taona no niasany ireo mpiasa ireo tao anatin'izany orinasa izany, fa mbola tsy voaray mpiasa raikitra izy ireo ary betsaka ny tombontsoa tsy azony no amatsy mpiasa raikitra azy ireo izany ao anatin'ny orinasa ka mahasana izay indrindra ny lohahevitra hoentina aminao androany. Manarafinaritra ary tompoko. Manahoana ny mahatany daty tambosy ny ankizy tsy tany le taona nidirany voalohany indrindra tao le izy fa tafiditra tao anatin'le 2009 lasa niena 10 taona sa 9 taona teo le izy. Izay journaliste zany dia tsy manana fiche DB fa ao anatin'ny orinasa misy ohatran'ny efa machine ordinateur fijerena fiche DB izay eo, misy ohatran'ny efa reny fiche DB re misy dia mitendriny io amena kody ianao ohatran'le kodina kartana bancaire reny dia mampiditra kody ianao dia mitendry eo dia miseho ao ny anaranao dia mampiditra mitendry anao dia miseho ny anarany dia mitendry mampiditra kody ianao dia miseho le manao rehetrarehetra dia ao anao mijery ohatran'ny eo voasolon'io zany le fiche DB anao. Rehefa nangataka izay soa zay vao mahazo fa taorinan'le niakarana inspection de travail zany dia manomboka soa zay vao nahazo. Taloha zay tsy nahazo mihitsy, nangataka zay tsy nahazo mihitsy. Le condition tahoranay zany le apetraky le orinasa aminay mangataka an'le hoe mpiasa raikitra dia misy miteny izy hoe ny fandraisana permanent ozy izy dia fa misy efa hatra amin'izay fa reto izy izy no zavatra takinay hoe manao test indépendant zany, mamerina test indépendant dia manao essai dia avy eo amin'izay vao raha ohatra ka tsy voaray amin'iny essai izy zany ianao dia verina voaroaka zany dia certificat de travail ihany no meny rehefa avy eo dia miala amin'ny orinasa ianao. Rehefa avy eo misy hoe efa ela miasana manana point arakaraky ny aelan'ny miasanao zany dia misy point enjenao hoe 40% dia situation familiale zay zany tsy tianay hoe atao aminay zany satria zahay efa ela miasana tao efa niditra ny asa nanao test dia nanao entretien dia nanao essai dia niraisy ny situation dia za zao 7 taona niasana tao dia manana proof mazava tsara mihitsiny aho hoe hatramin'izay nidirako tao. Fanampin'le tenen'le namako teo ihany zany dia zavatra tsy mety aminay amin'le fandraisana permanent dia eo amin'le posta clé omendry zareo anay zany satria izay zany ny akamaroan'ny mpiasa vehivavy daholo. Le posta omendry rehefa ny posta andehilahy daholo ohatra hoe mibata lafarine na manao ilezy aide machiniste andehilahy daholo le izy nefa izay vehivavy efa navita mapolopolo taona an'izany kafa nefa mba ao anatin'le hoe faharerahana ihany mety tsy ho vitanay intsony zany dia mangataka izay mba posta misy anay ihany zany andraisana permanent anay. Rehefa tonga ary ny dingana tokona rahana dia nanao taratasy izahay nakany amin'ny orinasa dia misy an'ireto sy ny maromaro ireto ireo zany le mpiasa mangataka. Rehefa nisy tsy haiko na nisy ny fiaonana na tsisy tamin'ny tany amin'ny orinasa fa izay moa no andalana tohatra tokony ho atao raha hanao fangatahana fifanarahana hitambaram-be na ny différents collectifs dia nandeha nalefa ny médiation teny amin'ny inspection de travail. Rehefa nandeha ny inspection dia tsy concilier zany hoe tsy nisy ny marimaritra ny iraisana teo amin'izay nanomboka ny antso-jay isan-karazany tsy mena planiny ireo mpiasa ireo fa dia any ary ny tena zavatra tena mampalahelo indrindra dia notorina teny amin'ny fitsarana izahay efatrareo délégué syndical ny anankiroa dia délégué du personnel ny anankiray ary mbola any amin'ny fitsarana andraraha amin'izao zany hoe raha nisy ny convention na le convention internationale mahakasika an'le hoe liberté syndicale amin'ny 87 malalaka ny mpiasa anao hidirana miditra syndicat malalaka izy manao ny fangatahana ka nahoana ny teriterena lasa hoetiny any amin'ny fitsarana rehefa misy ny zavatra takina izay tsy mifila ambany mihitsy fa zavatra
lôzika satria misy amin'izy ireo nefa ny asa 20 taona mahery ny asa 10 taona mahery nefa dia tsy lôzika ve zany mba rarina izy raha mitaky atao fixe amin'izay lany tao anatin'ny orinasa mifatandrany rehefa mitaky an'io ve izy dia fitsarana miandry azy izay tsy ekeny lalàna na convention internationale mihitsy zany ka isika Madagasikara ny ratifie an'ireny zavatra rehetrarehetra nefa mifampiarana azy tsy misy ny fanaraha-maso. Raha ny zavatra avy narahantsika teo dia matetika rehefa misy mpiasa mitaky ny zony dia lasa miteraka fanembatsembanana ho an'ny orinasa izany mazana. Izay no mahatonga ny fandaharana ZOSy andraikitry ny olom-pirenena miditra antsehatra satria ny fandaharana dia miezaka mandrakariva mitady an'izany hoe marimaritra iraisana zany mba atanteraka n'ilay tanjon'ny fandaharana hoe ametraka ny fanomezan-danja ny zoma olona eo amin'ny sehatra rehetra. Iverina kely tamin'ny fifanolanana nisy teo satria lasa fifanolanana amin'izao fotoan'izao mampalahelo fa misy fitsarana sy misy ady eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa ary ny syndika izay nandray an'izany tranga izany. Ny zavatra misy dia hoe mandolatsa-kempoka ho an'ireto mpiasa ireto ny mpampiasa azy na ny orinasa iasan'izy ireo. Fa kosa ny fandoavany orinasa anankiray latsa-kempoka dia tsy midika hoe tsy maintsy andray fisondrondronono ny mpiasa anankiray na andray retraite ny filazantsika azy. Fa misy ny fepetra takina izany hoe tokony ho feno mba hahatonga ny olona anankiray misitraka an'izany hoe fisondrondronono izany. Ao ohatra ny hoe araka ny lalàna vaovao dia hoe mila mafeno ilay 60 trimestre dia mila hoe 15 ans d'affilée amin'ny knapsa ilay olona ary 10 dernières années non stop. Zay zavatra izay nefa raha ohatra ka ny situation n'reto mpiasa izay avy nijerevantsika reto dia tsy ho fenon'ireo mpiasa ireo mihitsy izany fepetra takin'ny knapsa izany mba hahatonga azy ireo anana an'izany hoe fisotrondronono izany rehefa tonga amin'ny fahanterana izy. Ny antony manko dia misy ho ihany latsa-kempoka alohan'ny mpampiasa azy fa misy an'ilay hoe 173,3 takiny knapsa tsy maintsy fenon'ny mpiasa anankiray. Reto mpiasa reto nefa na dia hoe miasa successivement na miasa 6 mois successive ary izy tsy feno foana ilay 20 jours ao anatin'ny 1 mois fa 19 jours dia efa mijanona ireo mpiasa ireo, 18 jours dia efa mijanona ireo mpiasa ireo. Noho izany rehefa tsy feno ilay 173,3 izay takiny knapsa dia lasa remboursement zany no azon'ireo mpiasa ireo any aorinany. Remboursement nefa rahantsika mahalala fa ny retraite rehefa menomenonantsika hoe kely tsy ampy tsy mahavita na inona na inona. Maika fa hoe olom-pirenena anankiray miasa isan'andro isan'andro miasa mandavataona dia ho remboursement fotsiny no azony rehefa ny fahanterana izy. Inona moa ny azony antenaina amin'izany? Izany no mahatonga ny reto mpiasa ireto mitaky ny hoe ho ampidirina mpiasa raikitra izy. Eveko fa rariny loatra izany. Ary araka ny lalàna amin'ny fehezan-dalàna momba ny asa izany hoe ao amin'ny 9 dia milaza toy izao hoe ny contrat de travail raha ataoko amin'ny teny baiko izany alako tsindrindra le contrat de travail à durée déterminée qui n'est pas respecté est réputé comme un contrat de travail indéterminé. Izany hoe journalier reto mpiasa reto akehtsika izany. Fa nisy kosa ny fiasan'ireo mpiasa ireo 6 mois successive anisany takiany lalàna. Rehefa miasa 6 mois successive ny olona anankiray enim-bolana misesy tsy miato amin'ny mpampiasa anankiray orinasa anankiray dia izany hoe tsy novainao ilay olona fa io olo ihany nampiasainao teo fa le na dia jouenao fotsiny raha mety hoe amin'ny afetsifetsena kely na amin'ny fahaizanao an'ilay lalàna dia amboarina kely ny any amin'ny andro tsofenao le 20 jours azo divana tsara mihitsy izany ary amapolo taona amataona maro mpiasa ireo ny asa tao amin'izany orinasa izany fa tsy mifindrafindra azo divana tsara mihitsy izany satria tokony rariny ho an'ireo mpiasa ireo ny ho tafiditra n'izany hoe mpiasa raikitra izany. Eto am-pamaranana dia manentana ny any tokantrano rehetra izay mahita ny fandaharana mba hahatonga ny zonao
ho tafapetraka eo anivon'ny fiarahamonina misy anao dia sahi mijoro mandrakariva manoloana ny tsirariny na manoloana izay zavatra heverinao fa misy sakatsakana tsy atanteraka an'izay hoe zoma olona izay ho tanteraka eo amin'ny eo aminao na eo amin'ny fiarahamonina misy anao na eo amin'ny firenena misy anao amin'ny lafiny rehetra. Ilaina mihitsy ny fijoroana toy izao satria tsy moramora na tonga n'ireo olona ireo nijoro fa mety tao ny fampitahorana, mety tao ihany koa ny olana ara-potoana, tao ihany koa ny olana arakasa satria miasa avokoa izy ireo fa ny fijoroana toy izao no mahatonga ny zavatra anankiray angatahana sy takiana ho tanteraka satria tsy vitan'olona anankiray ny fedivana an'izany hoe zo n'olombelona izany ary tsy vitan'olona anankiray ny miady ho an'ny fanovana izany. Ka manentana anao any tokantrano raha misy tsirariny mahazo anao, raha misy tsindry azo lena mahazo anao, raha misy tsy fanarahan-dalàna, raha misy tsy rariny eny amin'ny fiarahamonina misy anao, miantso fandaharana fa ny fandaharana dia eo akaikinao mandrakariva ary vonina ny aino sy amety antsoroka anao. Mankasitraka tompoko ary mame fotoana ho amin'ny heriny toy izao indray eto fahita lavitry ny MBS. Veloma tompoko.